Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Roa volana lasa zay atsika nanao veloma ny volana Ramadan. Roa volana lasa zay atsika nanao veloma ny Lailatul Qadr. Roa volana lasa zay atsika nanao veloma ny volana manana ny maha-izy azy sy be famindram-pony Allah. Nandritran'izay volana Ramadan izay nataontsika veloma zay nefany nisy tamitsika tsy de nahavita niezaka loatra nanao ny asa soa nandritry ny volana Ramadan. Nisy tamitsika variana tamin'ny asa ka tsy nahavita ny adidintsika nanoloana ny Allah tamin'ny volana Ramadan io. Misy tamitsika tsy nanam-bola ka tsy nahavita nanao sadaka betsaka tamin'ny volana Ramadan io. Ary misy tamitsika mety nahatsapa fa hoe mety tsy voafafa ny fahotany satria nanao tsirambina izy tamin'ny volana Ramadan. Ka malahelo atsika amin'izany zavatra izany ary manontany tena hoe mety ho vinandray no omeny Allah occasion ahafahanao manao récupération an'izany antsirambina kely nataonao tamin'ny volana Ramadan izany. Ripiny Islamo, androany zao dia manome vaovao mahafaly anao fa niditra ny folo voalohany amin'ny volana Dhul-Hijja izay ahafahanao manao récupération amin'ny asa tsy vitanao nandritry ny volana Ramadan. Ahafahanao manao récupération amin'ny antsirambina izay nataonao nandritry ny volana Ramadan. Ndaontsika hiaraka amin'ny hadithy ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam izay niteny manao hoe ma min ayamin al-amalu salih fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayam. Tsy misy asa soa ataon'ny mpanompo anankiray tiany Allah, be voninahitra, manandanja eo anatriany Allah mihoatra ny asa zay ataony amin'ny reto andro ireto. Inona ireto andro ireto? Dia ny andro folo voalohany amin'ny volana Dhul-Hijja izay nanomboka androany ary mifarana amin'ny 27 Mai ho avy io. Rehefa neno an'izany ry sahaba ny mpaminany dia nanontany manao hoe walal jihadu fi sabilillah, ory iraky ny Allah, na dia ady masina noho ny Allah aza nataonay, mbola tsy mandresy ny 2 raka ataonao amin'reto andro reto, mbola tsy mandresy ny sadaka ataonao amin'reto andro reto, mbola tsy mandresy ny doa fibebahana dhikra ataonao amin'reto andro reto. Dia namaly mpaminany sallallahu alayhi wa sallam manao hoe walal jihadu fi sabilillah, eny na dia ady masina noho ny Allah aza nataonao dia mbola tsy manandanja eo anatriany Allah mihoatra ny 2 raka ataonao amin'reto folo voalohany amin'ny volana Dhul-Hijja ireto. Fa nofaranany mpaminany ny teny manao hoe illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika shay. Ny asa tokana mety mahavita mandresy ny asa ataonao anatin'ny folo voalohany volana Dhul-Hijja dia ny olona anankiray nivoaka nandeha nanao ady masina niaraka amin'ny vatantenany sy ny fananany iray manontolo ka tsy nisy niverina na dia ray fa sady matany izy no tsy miverina ny fanany. Zay ihany no asa tokana mahavita mandresy ny asa zay ataonao mandritry ny folo andro voalohany amin'ny volana Dhul-Hijja. Ka eto zao manome vaovao mahafaly ho antsika zay nanao tsirambina ny tenany tamin'ny volana Ramadan, izay tsy nahavita niezaka nanao asa soa tamin'ny volana Ramadan, izay tsy nahavita nampifalifaly ny Allah, ireo zay tsy nahavita nanavitra ny tenany tamin'ny volana Ramadan iny mba tsy hisany vahoaka ny afobe, dia mbola nanana occasion tsika 2 volana aorian'izany volana Ramadan. Ka noho izany ripiny Islam, aoka tsika hiezaka mafy mandritry ny reto folo voalohany reto, fa ato atsika mahazo fatahorana ny Allah, ato atsika mahazo fahasoavana lehibe, ato atsika mahazo valisoa zay tsy tambo isaina. Ny 2 raka fotsiny ataonao dia efa valisoa lehibe ao anatrany Allah. Ny sadaka kely ataonao dia azo valisoa lehibe ao anatrany Allah. Inona indray no andrasantsika? Mifehy atsika, mamoaka sadaka atsika, mibebaka atsika, manao tahajjud atsika, manao ireo asa soa, miantso ireo ray aman-dreny, manome teny mamy, mifamangy,
izany rehetrarehetra zany ataontsika mandritry ny folo andro voalohany amin'ny volana Dhulhijja fa lehibe dia lehibe ny valisoany izany. Ampitao betsaka any amin'ny hafa ity afatra ity, angamba azahoan'izy ireo fahasoavana sy ahazoanao ihany koa fahasoavana eo anatrehany Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.